ohatra ny fanokafana masoa ahy ireny tsy hanampy ahy hianatra fa izao dia afaka ny atsiaro diso tanteraka nefa mbola afaka ny safidy ny anao ny tsara ihany. Ianao ve mety ho nanao fahadisoana ianao fa mbola misafidy ny anao ny tsara ihany. Izany hoe mety ho nanao fahadisoana ianao fa mbola misafidy ny anao ny tsara ihany. Zany dia atsoitsika hoe mitoky amin'izay tsy azo itokiana satria ny fihetsem-po tsy azo itokiana mihitsy. Afaka manao amen amin'izany ve? Nefa magaga mihitsy fa metrahantsika fitokiana amin'izany. Raha manana namana izay tsy azo itokiana ianao dia fara mifaratra ny fitokiana ho azy ireo ary aoriana kely izay dia anomboka hiala ianao ka hanao hoe izao tsy afaka ny atoky anao ary tsy asiako olana izany. Izao tokony ho fantatsika manomboka izao fa aorian'ny fotoana tsy ahafahantsika metehatra amin'ny fihetsem-po dia mila manaraka zavatra endrika kokoa sy azo hianterana kokoa noho ny fihetsem-pontsika dia ny tenin'Andriamanitra izany. Amen. Ary fantatrao fa isika dia zavaboary saropatarina, isika dia fitambaran-javatra maro. Misy zavatra maro izay tsy ho hitantsika amin'ny alalan'ny fijerena fitaratra mihitsy. Mihoatra ny zavatra rehetra ianao dia fanahy. Ny singa ara-panahinao tsy hita maso fa izay nefa ny singa lehibe indrindra amintsika rehetra. Dia manam-panahy ianao ary miaina ra-batana dia saina ianao izany. Fanahy sy tsanganana no voamandrà. Fantatsika fa rehefa maty isika dia ilay tenany tany ivelomantsika izay ilay tenany nofontsika no mijanona tsy miaina ary miverina ho vovoka. Fa ny saintsika sy ny fanahintsika dia mandeha amin'ny toeran-kafa. Raha nanao safidy tsara ianao tamin'ny fiainanao ka nandray an'i Kristy ho mpamonjy anao dia afaka mankany an-danitra miara-miaina amin'Andriamanitra mandrakizay. Raha tsy izany dia ahita ny tenanao any amin'ny toerana tsy mahafinaritra mihitsy. Ny Baiboly manao azy hoe elo, fitomaniana sy fikotroanify ary ny hafanana be. Mila azontsika antoka ny fanompoantsika an'i Kristy fa misafidy ny ara-mandeha amin'Andriamanitra isika ary misafidy fomba fiaina izay mendrika ny olona izay nanao izany safidy izany. Fa isika tena saropatarina ary tia mantatra hoe Andriamanitra ve izany sa tsy, inona no mety, inona tsy mety, dia inona ny avy amiko, inona no avy amin'ny devoly, dia iza ny makany, dia iza miverina izay mety hanahirana kely koa izany. Mila ataona fianarana sy fampianarana maromaro mialohan'ny ahazonao izany tsara. Ka misaotra an'Andriamanitra isika fa nitafiany fahasoavany sy ny famindrapona nandritra taona nitomboantsika sy nanandramantsika izany. Ny Hebreo 4 miteny amintsika hoe eo amin'ny 12 fa ny ten'Andriamanitra rery ihany no mahay manavaka izany ho antsika. Fa io ao fanahy ianao, tonga velona amin'ny fanahinao Andriamanitra rehefa nateraka indray ianao. Sy mpanahy amintsika izay no mitondra olana maro antsika ny eo amin'ny fanahinao ihany no saininao sy fanindrinao ary fihetsem-ponao. Ny sainao tsy dia milaza zavatra momba an'Andriamanitra aminao loatra fa ianao foana ny teneniny mombanao izany. Ny sainao no milaza izay verinao. Izao ianao manana ny sain'i Kristy eo amin'ny fanahinao, manana fisainana ara-panahy ianao tahaka ny fanananao fisainan'ny nofo. Fa mandram-pianarantsika izany rehetra izany amin'ny fianarana ny ten'Andriamanitra dia hodikodina fotsiny isika, hihevitra ny fisainantsika sy manao izay averintsika. Manam-paniriana isika, faniriko tsy tena milaza amiko izay tian'Andriamanitra loatra, tenin'Andriamanitra ihany no milaza amiko izay iriny. Arak'izany dia afaka mandany andro manao izay iriko fotsiny aho. Ary satria anao safidy ratsy ianao amin'ny fanaovana izany dia ho latsaka ao anaty olana maro. Fihetsem-poko milaza amiko izay tsapako, tsy milaza amiko ny amin'Andriamanitra izy. Dia hitako izany hoe saina, vatana, kristianina izay efa niainako ela be, niainana anaraka fitsipika telo, izay ilaiko, izay heveriko, izay mahafinaritra ahy. Ilaiko heveriko mahafinaritra ahy. Ilaiko heveriko mahafinaritra ahy ka na dia ratsy azy izany dia mbola mangataka any amin'Andriamanitra ihany isika. Amen. Ka mila takantsika fa tsy ho afaka tarihan'ny fanahy isika izay tokony ho tanjon'ny kristianina
mandrapaizantsika ny ten'Andriamanitra ary mamela izano mpanapaka farany amin'ireo fanapahan-kevitsika. Na manao ahoana ny fihetsem-poko amin'ny zavatra iray rehefa tsy mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra dia tsy mety foana izany. Amen. Na manao ahoana ny fihevitro, na manao ahoana ny fihevitro namako rehefa tsy mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra dia diso aho ary diso koa ireo namako fa Andriamanitra tsy mba diso. Ka na inona ilaiko sy ilainao na tadavin'ny olona ho ahy rehefa tsy mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra dia diso foana izay. Zao tsy misy fanantenana ho antsika izay te hivoatra afa-tsy korontana ambara-pahatongatsika ho mpianatra matotra ny tenin'Andriamanitra. Faly aminareo aho fa eto ianareo androany amin'ity lakamisy arivo ity, tsy alady maraina ity tsy mikorotana sika, tsy tonga eto sika noho ny adidy fa hafa mihitsy ity. Avy lavitra ianareo, betsaka aminareo mipetraka amin'ny hotely nakapitaiza zaza nandao ny asanareo, azo antoko izany fa te anao zavatra tsara ianao. Kanefa tokony ilaza koa aho fa betsaka ny olona teo avy iaino fampianaran'olon-kafa nianatra baiboly. Fa mety mbola tsy maniry nianatra izany baiboly izany ry zareo. Faly ny amin'ny famakianao baiboly aho fa mila manao mihoatra ny famakianao ianao. Mila mianatra azy koa ianao. Tena tsara ny hainonao ity afatra ity androany fa betsaka amin'ireo izay henonao no adininao rehefa alatsinainy maraina. Izay no antony andraisana tsoratra. Raha asa fanomponao tokoa izao dia misy CD conférence fampianarana afaka henona foana. Zao satria ianao anadino betsaka amin'izany. Zany tsy midika fa tsy tafiditra ao aminao mihitsy izany. Zany koa tsy midika fa tsy hanampy anao izany. Ary marina dia izao raha matadidy zavatra telo amin'ireo nolazaiko ianao herinandro iray dia mbola mety ihany izany satria mety ho zavatra telo lehibe manan-danja izany ka mikasika ny fiainanao sy manova azy tokoa. Fa te hilazana mafy aho fa tsy afaka ny mpamana ny tenin'Andriamanitra ny olon-kafa fotsiny ianao dia hevitra fa izay ihany no izy. Mila manome ny fotoananao ianao. Mila manao fandaniana ianao ny amin'ny tenin'Andriamanitra. Vidy karazan-javatra maro sika. Nahoana ny tsy mividy boky tsara ianarana baiboly. Mba mividiana DVD, CD ary hira tsara hiazonanao, hitahiry ny fanahinao, hinananao ny tenin'Andriamanitra. Amen. Ka ny teny voalazan'Andriamanitra dia velona sy feno hery. 2:12 mampiasa, manindrona, manome hery, mampahomby, maranitra noho ny zavatra roa lela. Maranitra ilay teny ary lazainy fa manindrona. Izany midika fa betsaka amintsika no voatsindrona amin'ity herinandro ity. Tiako foana ny miteny fa manana ny mozika tsara rehetra sika no mananao melohan'ny hanomboako ny asako. Mamoaka antsy aho sy marito sy ireo kojakoja samy hafa ilaina ary miaraka amin'ireo zavatra izay tsy hahafaly ianao akory fa mety tsy mbola te hijano ianao ngamba. Amen. Ka dia maranitra noho ny sabatra roa lela, manindrona hatramin'ny fampisarahana ny aina sy ny fanahy. Ny aina sy ny fanahy tena fanakaiky tsy eo amin'ny natiorany fa eo amin'ny toerana misy azy. Izy roa samy ao anatintsika ary faninana ireo matetika hamantatra izay tena ilainao na zavatra avy amin'Andriamanitra na avy aminao ihany. Satria fantatrao fa rehefa mila zavatra iray izay sika ka rehefa etanimpobe amin'izay dia mora kely ny mamita tena sy manandrana mampino ny tenantsika fa tsy sitrapon'Andriamanitra ho antsika izany ary ny devoly no hanampy anao. Hitan'iza soratra masina ho anao mihitsy azy izy ka hiala amin'ny tena dikany raha izay no antanterahany azy. Korintiana 1:2-5:12 miresaka mikasika ny olana ara-nofo sy ara-panahy. Ilay olona ara-nofo sy olona ara-panahy
soratra masina eto ny Korintiana voalohany dia miresaka karazan'olona telo dia hijery ireo olona telo hoe isika eo anatin'ny 2 minitra fa voalazany fa ny olona ranofo tsy mahatakatra ilay olona ra-pananahy. Raha miresaka amin'ny olona izay tsy kristianina ianao, tsy ho takany mihitsy ianao te ho mpanohana ara-bola, tsy ho takany akory ianao tonga amin'ny toerana ohatr'izao iaino madama amin'ny teny isan-kerinandro. Ahoana, inona no ataonao? Inona no antony nanovana izany? Tsy azo izany. Aza manantena n'izao tontolo izao azo anao fa tsy azo izany. Amen. Fa tiako ny mijery izany ohatran'izao, tiako mijery ny tenako. Ny saiko, ny fisainako amin'ny maha-olona ahy sy ny fanahiko amin'ny maha-ara-panahy ahy. Ary afaka milaza aminao aho fa rehefa tena tariny fanahy ianao amin'ny ankapobeny sainao tsy mahatakatra izany mihitsy. Satria matetika Andriamanitra tena tsy ahita-karina, tsy hita ianteherana, fa afaka izy ary anao zavatra maro amin'ny fiainanao izay tsy ho takatrao mihitsy. Faravakely n'izao ankehitriny izao. Betsaka ny zavatra nampikorotana ato amin'ny fiainako dia nanao jeritodika aho dia nieritreritra izao fantatro hoe nahoana izany ny tranga. Izao fantatro ny atom-pisiny izany. Fahalalàn'Andriamanitra mbonony atsika. Mihoatra antsika izy ary manana plana tsara amin'ny fiainantsika noho ny ataontsika. Tsy tiantsika ny miantehitra amin'ny zavatra tsy hita ianteherana fa maninona ary ihany ohatr'izany. Iveriko fa fanontaniana lehibe amintsika foana izany. Arak'izany ny boky manarak'izay manomboka Esako dia hitondra lohateny hoe fa maninona ary ao no ohatr'izany. Satria iveriko fa tena izao maninona ao no ohatr'izany. Natory ao ny alina dia tsy naninona, ny fo maraina ao androany tosoreny izany. Fa maninona ary ao? Zaza mino fa misy loharano maro ipoiran'ny fihetsem-pontsika ary afaka miresaka ny sasany amin'izany isika amin'ity faran'ny herinandro ity. Fijerevana ny fototry ny olanao dia tena zavatra tokony atao ary mila fahaizana fanatanterahana izany. Mila hatrenao ny marina ao amin'ny Jaona 9 faraka amin'ny 30 ka hatramin'ny 12 amin'ny 30 milaza raha mahatra amin'ny teniko ianareo dia ho mpianatra tokoa fa ho fantatrareo ny marina ary ny marina afaka anareo tsy ho andevo. Izany ny mahazava-dehibe ny fahafantarana ny teny raha tsy izany dia hiaina amin'ny fiainan'ny fahasopanantenanao ka anao tsy mety foana anao karazan-tsafidy ratsy betsaka ary tsy ahalala akory izany raha tsy tena mianatra ny fahamarinany ten'Andriamanitra. Dia tiantsika ho jerena ny fototr'izany fahadisoana izany. Mety niaina fanamelohan-tena maro ianao dia mety hisy antony maro ao ambadik'izany. Mety tsy tena izany akory ary fa tsy nanao tsy nety ianao nefa zavatra nitranga taminao 20 taona lasa izay ary izao ianao tratra ny fanamelohan-tena be mihitsy. Ary raha afaka miverina amin'izay fototra izany ianao dia mety ho afaka niala tamin'izany. Fa iveriko fa mila mahatakatra isika fa amin'ny androm-piainantsika rehetra ve isika dia hanala ny fahadisoantsika rehetra na izay rehetra nitarika antsika amin'ny fahadisoana. Ka raha hitady ny anadio ireny ve tsy aleo mianatra ny mifehy azy toy izay izy no mifehy antsika. Tsaroako taona maro lasa izay raha vao nasehoan'Andriamanitra voalohany izao. Ohatra ny fanokafana maso ahy ireny sy manampy ahy hianatra fa izao dia afaka ny atsiaro diso tanteraka nefa mbola afaka ny safidy ny anao ny tsara ihany. Ianao ave mety ho nanao fahadisoana ianao fa mbola misafidy ny anao ny tsara ihany. Izany hoe mety ho nanao ny fahadisoana ianao fa mbola ny safidy ny anao ny tsara ihany. Ary manam-pahaizantsika izany, aizatsika izany dia manapa-kevitra ny andeha tsy amin'ny fihetsem-po isika fa avy amin'izay fantatsika fa mety dia mbola mitohy amin'ny olam-piainantsika foana ihany isika. Misy aminareo izao mipetraka eto an-drano ka na dia tonga eto amin'ity fotoana ity aza ianao tian'Andriamanitra dia mbola mila zavatra tsara amin'ny fiainanao ihany ianao. Tezitra amin'ny olona ianao izao dia mipetraka eto amin'ny fangidina ianao tezitra sy tsy azonao hoe nahoana ny tsy mety ny fiainanao arak'izay lavanao azy. Fa ny Baiboly milaza anatin'ny pejy maro milaza ny masarobidy ny famelan-keloka. Ianao izao teny hoe tsy fantatrao marina ny nataony tamiko. Izao tsy izany no nanaovan'ny Baiboly azy. Tsy voalaza fa olana izany raha tsy nandratranao tokoa ilay olana ka tsy manino izany fa nanao trangafa mihitsy. Dia jereo izany dia mikasika izay rehetra saintsika fa hafa mihitsy ny atsika
ary fantatsika efa ilay teny hoe zavatra dia mety amin'ny olo-kafa kokoa fa tsy hainao ny atao poko fa raha hainao ny atao am-poko na takatrao zany hoe amafy ny mitaiza zazadimy sy miaina miaraka amin'ny rangahy tsy tena ara-panahy kanefa mbola miaina amin'ny fiadanana sy filaminana falifaly foana ihany Joyce takatrao hoe nahoana no manam-pahasosorana sy manana fihetsem-po-patezerana raha mankany an-tranoko ianao ka mandamina izay alamiko foana fa afaka mitsangana eto milaza aminao fa tsy voatery hisendoatra foana ianao satria ny zavatra rehetra manodidina anao misendoatra avokoa afaka mankeo amin'ny toerana iray ahafahanao mifehy ireo fihetsem-po ianao ka tsy manaraka azy ireny misy mino avy ato amin'ny hevitra an'ity laza hoe amen tsara zany karaha manandrana manakatra ny fomba fahatsapantsika ny fihetsem-pontsika isan'andro sika na miezaka azy sika mila mianatra sy manindry zany sika andao sika ndray fanapa-kevitra alohan'izany ny fahatsapako tsy tena manakaiky ny mahazava-dehibe ny fanaovako azy loatra fa mila mandroso fotsiny eo ny amin'ny asako ary manaraka n'Andriamanitra za mino fa zany fihetsem-po zany no fahavalon'ny kristiana voalohany tena mihevitra ao fa ny fihetsem-pontsika misakana antsika ny amin'izay tena sitrapon'Andriamanitra hoy ianao dia ahoana andevoly ataoko fa fahavalontsika andevoly zao tena izany fa hitanao ampiasainy ny fihetsem-ponao mampiasa fo izy misy olona tena mivavaka amin'ny fihetsem-pony mekohaka amin'ny fihetsem-pony zareo isaka ny matsapa zavatra zareo dia everiny fa tokony hirona amin'izany saika tsy mitombona mihitsy ny fandresena mandram-piainantsika miaina mihoatra ireo fahatsapantsika ataoko fa rehefa manao ny marina sika na dia mahatsiaro diso aza dia mitombo ara-panahy sika rehefa manao ny mety ao satria mahatsiaro mety dia mankafy ny fitomboana izay fahazoko ao ianao ve ao aza mitsoka tsy sarotra zao sarotra ny mamely fa raha manao izany ianao dia hitombo ara-panahy koa sarotra mijanona ho an'ilay voalohany mampiavana foana ohatrano anga tsy isy olo-kafa afaka anao izany ataonao fotsiny izany satria takian'Andriamanitra ary aza manany amin'izay ataon'olo-kafa satria rehefa mijoro eo anatrehan'Andriamanitra ianao tsy hamaly fanontaniana olo hafa tsy ny ianao ihany ianao amen zany no lazan'ny baiboly fa afaka amin'ity olona isika na kilasy ny fahavalo azy zany ary izay nanararoatra sy nampiasa antsika afaka amin'ity azy sika rehefa manao izany sika dia tahaka an'Andriamanitra ary azo valosoa izay tsy azon'izy ireo mihitsy fa raha miaina fotsiny arak'izay manaitra anao ianao dia tsy mba haniry ny anao izany mihitsy ary misy aza olona mivavaka ny famelan-keloka fa tsy mahatsiaro fahasamihafana mihitsy avy eo miaiky fa tsy mamela azy ireo akory dia miodikodiny eo tendrombohitra eo foana ihany zareo hitanao safidy ny famelana safidy ny fitiavan'olona ny fitiavana tsy fihetsem-po fa fahavononana fitiavana tsy hiotsioka tsy fahatatairana fotsiny zany dia fanapa-kevitry ny fanomezana lanja olona iray amen marina mila manao fanapa-kevitra sika mila mianatra manao ny marina sika indrindra rehefa tsy tiatiaka izay matetika mpifangaroany olona ny fihetsem-po sy ny sitrapon'Andriamanitra ngamba ny fahitako zavatra mamiratra tamin'ny toeram-pivarotana iray ary ohatry ny hafahafa izany aho dia nilazako fa sitrapon'Andriamanitra ho azy zany ahoana no ilazako fa sitraponina tsy zany hoe tena nanaitra ilay zavatra sady nafaly ahy tena natsiaro metimety tsy ohatry ny taloha aho ka isaky mijery ilay izy ao dia tena tena Andriamanitra zany dia avy eo isika milaza hoe hitanao tsy tena mihevitra ny andeha aty amin'ity toerana ity mihitsy aho fa tena mino aho fa Andriamanitra no mitarika eto mihitsy izao nahoana tsy tokony ho taty akory eo tamin'ity herinandro ity fa hoe amin'ny herinandro ambony eo raha ny fahalalako dia tsy mbola tokony ho amidy akory ilay izy izao Andriamanitra misaotranao ao hitanao mety ho Andriamanitra ihany zany mety Andriamanitra mitarika anao ihany mety hoe tia no tahiny ianao dia hoe ianao ahoana anao fantarako azy eny ary andao asiana fanontaniana vitsivitsy raha vidinao ilay izy isy olana ara-bola ho anao ve
dia izao andraso izay very tsara aloha izany raha miteraka olana ara-boly izany rehefa nanan'olona trosy ianao ar'Andriamanitra efa laza ny ialanao amin'izany ary ianao nanao fanekena fa hiala amin'ny fiainana tsy mety dia lazaiko fa tsy Andriamanitra izany satria tsy fahendrena ny vidy zavatra tsy takatrao ny vidiny tsy fahendrena ny mivelona amin'ny trosy tokony hiaina fotsiny araka ny mety ianao dia izay ihany fampiasanao carte bancaire tsy hanaovanao trosy isaky ny farany volana mety indray mandeha ngamba hoe tena tsisy azo ialana fa tsy ny azonao zavatra ilainao izao satria ianao tsy mahandry ny fotoana nangonanao vola azonao izany misaotra anao tena mitory aho toritena izany Joyce misaotra anao hitanao tokony lazaiko anao izany karazan-javatra izany satria ny marina amin'izany dia mikorotana loatra izao tontolo izao sy ny fiangonana be olona mikorotana koa ampiangonana satria tsy tena mahay miaina izy ireo marina misy ny fahendrena jereo ny boky ny oabolana inao tokoa ve fa ny boky ny oabolana milaza aminao mba hiaina amin'ny fihetsem-po sy hividy izay rehetra hitanao sy azonao izay hitanao ananany hafa koa na afaka mividy ianao na tsiana milaza fa avy amin'Andriamanitra izany dia ataovy lisitry ny vavaka ao izany dia minoa ny fahagagana ara-bola amen tiako ianao raha anana fiarovana ara-bola sy fiadanana ara-bola ary izao ilay izy raha niaina tamin'ny fihetsem-po ianao lazao fito taona lasa ianao dia tena toditry ny trosa hatramin'izao ianao mbola mandoro io zavatra izay tsy hitanao akory izay hoe aiza izay tsy tianao akory nanomboka tamin'ny andro nitondranao azy nody sady tsy nampiasaina akory fa mbola mandola izy ianao dia mampijaly ianao izany izao ary mandrera-tsaina sy manan-kivy ianao dia milaza ianao fa mila fahagagana ara-bola izao nahoana ny tsy mbola omena ianao satria ny ilainao izao dia mianatra lesona ka ny fomba ianaranao izany lesona izany dia manitsy ny lasa ary angamba mampandevitra ireo ilainao mihitsy aloha ka na dia mila fito taona famerenana aza ny fito taona voalohany ho afaka soavin'Andriamanitra ianao ka afaka ny andany ny fito taona manaraka miaina tsy misy trosy ary ho afaka ny vidy zavatra en espèce marina ediraina ny tompo fa amin'izay ataonao dia aza variana miodikodina dia miodikodina eo amin'ny tendrombohitra iray ihany manantenao fa ho tonga eto ianareo mihoatra ny fijerevana hoe oatra n'iza aho izany hoe tena manantenao fa tsy tonga eto ianao hijery fotsiny endrik'ilay mpitoroteny amin'ny tele ka na dia izany aza manantenao fa hatreto ihany izany ary efa vonona ianao izao ny amela izany anovany fiainanao tena sarotra ny miaina tsy misy fihetsem-po fa sarotra koa ny miaina amin'ny fihetsem-ponao tsy manana fahafahana mijanona amin'ny fahatezerana aho satria misy olona mandratra ny foko tsy manana fahafahana miteny ratsy olona aho satria tsy tiako izay nataon'izy ireo izay nomena betsaka dia takiana betsaka ary misy aminareo mangataka zavatra amin'Andriamanitra izay tsy niomananareo tantanana akory satria ianao mbola miaina betsaka amin'ny fihetsem-ponao tsy azo teherana amin'ny fihetsem-po ny fanapa-kevintsika mila mianatra manao ny mety sika na dia tsy tiantsika aza manao izany fantatro fa tena fanamby izany fa hitondranao amin'ny toeram-pandresena tokoa izany androany izay manome ny miaina mihoatra ny fihetsem-ponao boky izay nosoratako boky mahafinaritra izay tena